Miarabantsika tsirairay avy indray atratr'y ity sabotsy 17 ny volana May ity. Misaotra an'Andriamanitra hatramintsika fa mbola miaina tsara, afaka mandray ny fitiavana sy ny famonjam-pony mialohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofonainana io dia vavaksika. Andriamanitra tianay io misaotra anao fa mena tombonandro indray izay mandray ny teninao. Misaotra Tompo tsy mitsahatra mamposaka ny fahazavanao aminay. Iainao anao izay ka miteza ianao hiteny manoloana anay. Naran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mpitondra hafatra ny lanitra. Mpitondra hafatra ny lanitra. Nalaina amin'ny Genesis 2:7-20 manao hoe: Aroy izy avelao aho handeha, fa efa mazava ratsy ny andro. Fa io kosa Jakoba tsy avelako handeha ianao, raha tsy tahinao aho. Amen. Tandindro ny fitsapana izay tsy maintsy ho lalovan'ny vahoakan'Andriamanitra aloha kely ny fiverenan'i Jesosy Kristy fanondroany, ny aliny tebiteby sy feno ady no lalovan'i Jakoba. Toy izao no voalaza ny mpaminany Jeremia raha nahatsinjo an'izany taon-jato maro mialoha izy. Manao hoe feo mampangovotra ny renay misy tahotra fa tsy fiadanana. Nahoana? Ny tarehy rehetra dia efa tonga hatsatra avokoa, indrisy fa lehibe izany andro izany, ka tsy misy tahaka azy andro fahoriana ho an'i Jakoba izany nefa ho vavonjo afaka amin'izany ihany izy. Amen. Izany andro fahoriana izany dia hiatomboka rehefa mahavita ny asa mampanelanelan azy amin'ny olona sy amin'Andriamanitra Kristy. Amin'izay fotoana izay dia efa voafeto izay ho anjaran'ny olona tsirairay avy, ka tsy fona ho an'ny mpanota intsony ilay raha manadio. Amin'izay dia hitsahatra amin'ny asan'ny fanahy masina izay misakana, ny faharatsiana tsy hitosaka. Ary tahaka ny Jakoba no fofohin'ny rahalahy nofaty dia ho toy izany koa ny vahoakan'Andriamanitra. Ho tadindro min-doza noho ny amin'ny ratsy fanahy mitady handingana azy. Ny hampangan'i Jakoba teo anatrihan'ny anjely Satana nitaky fa rariny ny hamongorana azy noho ny fahotany. Rehefa izany dia Esau indray no natosany mba hiady aminy. Nandritra n'ilay alina feno tolona dia niezaka mafy indrindra ilay fahavalo ampisaraka azy tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahakiviana noho ny fampahatsiarovany azy ny fahotany. Ilay iraky ny lanitra koa mba ho fizahanttoetra ny finoany dia nitady handao azy sady nampatsiahy azy ny fahadisoany, kanefa na dia teo ihany aza ny tebitebiny sy ny ranomasina dia nijoro ho mahery tsara hatrany ilay patriarka. Nitoky ny hatsaram-panan'Andriamanitra izy ka dia niantoraka teo amin'ny sandra ny feno famonjam-po. Saiky azon'ny famoizam-po izy noho ny fahatsiarovana ny fiainany tamin'ny lasaka dia nifikitra mafy dia mafy tamin'ny mpitarainana lehibe tamin'ilay anjely mandra-pahazahoan'ny fandresena. Raha fitinina ny mofinainantsika androany dia mampatsiahy tokoa ilay ady nataon'i Jakoba tao anatin'ny iray alina manontolo, dia ho avy tokoa manambara izany amin'ilay ny fanenjehana sy ny ady izay tsy maintsy hatrehan'ny mpino amin'ny andro farany izay efa hikatonan'ny varavara-pahasoavana amin'ny olona rehetra. Ny tsara no ny tsara ary hoe enjehana ny amin'izany izy ho voafonany ny ainy ary kanefa izy dia hiaritra ny fitsapahana mamaivay atao aminy, kanefa tsy hiala aminy ny fahatokenan'i Jesosy Tompo. Fantany manko ny zavatra hinony rehetra, fantany ihany koa ny zavatra hiaretany fa tonga azy fiadanana amin'ny farany izany. Sika ankehitriny izay miomana any amin'izany dia asiana tokoa hiaritra dia hifikitra, engany tsy amin'ny zavatra kely dia fa hahatonga antsika hisaraka amin'Andriamanitra. Tsy fananana sakafo an-trano ve, tsy fahazahoana valim-bavaka eo no eo ve, aoka tsy izany mahasaraka antsika amin'ny Tompo fa hifikitra, fa na ho fahoriana na ho fijaliana dia fantatsika fa manana anjara lehibe eo amin'ny fanjakan'ny lanitra isika. Dia mba ao aminao anie ny hery rehetra amin'ity andro ity, mba azo hery amin'ny fahafenony tokoa, entina hanatrehana ny ho avy. Vavaksika, saotra anao izay ray hony amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity.
tsotra ihany koa ny amin'ny teninao izay mampatsiahanay ny zavatra rehetra hitranga. Ny any angatahanay dia ny anomananao anay mandrakariva mba hahery izahay ary havita hiaritra ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Savior.